Vaovao sosialy kosa no arahantsika manomboketo fitaovam-pianarana maherin'ny telo arivo isa no nozarain'ny fikambanana Zagasy eto an-drenivohitra. Azo ny anjarany amin'izany ireo ankizy avy amin'ny fianakaviana sahirana. Tamin'ity androany ity ny boribory tany fahatelo, ny fahadimy ary ny fahaenina no nahazo ny anjara. Fitaovam-pianarana maherin'ny telo arivo isa no zarain'ny fikambanana Zagasy eto Antananarivo. Azo ny anjarany amin'izany ireo ankizy amin'ny fianakaviana sahirana izay tsy tafiditra ny amin'ny sekolim-panjakana. Androany dia ny boribory tany fahatelo, fahadimy ary ny fahaenina no nahazo ny anjarany, fa ny ambiny kosa dia ho zaraina rahampitso. Manatanteraka fizampasalamana maimaim-poana ihany koa moa ty fikambanana ity amin'izao asa sosialy tanterahany izao. Zagasy androany manohy an'le hetsika fizampasalamana maimaim-poana aty amin'ny sy fitokanana ilay baroky fandraisana aty amin'ny boribory tany fahaenina ato no rahoany Zagasy aty boribory tany fahaenina diaraka ny teneninaay misy le fangatanay an'ilay fitaovam-pianarana ho an'ny zanaky ny olona zay koa tsy tafiditra ny amin'ny EPP sy ny karazany dia izaran'izay zay androany ho an'ny mpikambana voakasiky zay zavatra zay dimanjato no isan'ny mpikambana azo sitraka an'izay zavatra zay sy sitraka an'ilay fizampasalamana ho atao androany. Miamivelatra moa ankehitriny fikambanana ka ankoatry ny brauza vao natsangany aty Ambohimanarina dia azo ny anjarany koa tsoatsy ny any Avaradrano sy ny any Akazobe. Asa sosialy moa ny tena imasoan'ity fikambanana ity.